Fa manana ny ambarany ihany koa andriamatoa Naivo Raholidina manoloana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny vahoaka malagasy omaly. Nampiseho fa olona mitazona ny teniny ny filohan'ny tetezamita araka ny nambarana andriamatoa Naivo Raholidina. Fanazavana. Amin'ny mampanoana ny tonom-bahoakanay dia faniriana tahaka ny faniriana rehetra. Tahaka ny olona rehetra mba maniry hoe mba tiany rotsaka ihany rotsaka akizaroa izay no fiangavianay hatramin'izay. Izay nefa dia reherehanay nefa nanana ny filohan-drenirina rajoelona satria niombo ny tanàna ny tandrony ny olombelona tanàna ny teniny. Efa miteny filoha hoe hanao hôpitaly manara-penitra tsika dia vita izay tsy kabary ambony vavahady. Efa miteny izy hoe hanao kianja maki dia vita izay, ampisongotra karama dia vita izay. Ka ny tena tongavana dia tsotra ihany hoe ny tombotsoa-pirenena no jerena ary manana ny fiheverana izy amin'ny modely amin'ireo mpanao politika zokony angamba. Mba tsy lazako hoe dinosaure amin'ireny fihetsika ireny satria vasoka tolona ny amin'izao fotoana izao ilay nanisy rehetra hoe mbola niteny filoha amin'izay hoe rotsaka na tsy rotsaka ako dia efa manenjika hoe mivadibadika amin'ny hevitra nefa tsy mbola vadika tamin'ny heviny mihitsy izy. Ka dia aminay voaporofo ireny zavatra ireny hoe nampiseho fa ny lalana tongavana ny famoahana ny krizy indrindra izay ahasoany firenena fa tsy ny asoany tena manokana na voninahitra na laza ny tadiavana ary mino izay fa mbola mety misy hevitra hafa ahasoany firenena matoa izy andray angeny fanapaha-kevitra ireny. Izay hatrany ambolohany raha izay fahafisainka dia nametraka hatrany fa nisy olom-bavam-bahoaka ny tokony nalefa melo. Nanomboka tany amin'ny 7 hatrany amin'ny 5 santatra rehetrarehetra dia nandefa n'izany sosokevitra zany foana raha izay manokana fa iny moa zany navoaka ny semita sy teo hoe ny fifidianana filoham-pirenena no alefa melo.